ampifaniana riavana zontsika miona toy zao ny amin'ny tombonandro mpahasoavana mentompo atsika indrindra amin'izao andro zoma izao andro vaovao mentompo atsika indray zany azontsika miainy ny tenin'Andriamanitra azontsika mahafantatra ny koa ny sitrapon'Andriamanitra izay teny ampitaina atsika ho aminareo izay olom-bofity araka ny fahalalana rahateo izay an'Andriamanitra ray amin'ny fanamasinana ny fanahy ho amin'ny fanarahana sy famafazany rahany Jesosy Kristy ampitomboina ho anareo any ny fahasoavana sy ny fiadarana. Amen. Zoma 12 Jolay 2022 banjinantsika aloha hevitra hoe olom-bo antso ny mpy. Andeha riavana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Endre tsara sady mahafinaritra raha mimpirahalahy ny miara-monina. Tahaka ny dililo tsara amin'ny loha, izay mitsitsoroka amin'ny somotra dia ny somotra arona, izay mitsitsoroka amin'ny morotongotra akanjony, tahaka ny ando anerimona, izay milatsaka amin'ny tendrombohitra ziona, fa voadidin' Jehovah eo ny fitahiana dia ny fiainana mandrakizay. Amen.
andeha hivavaka isika. Ry tompoandriamanitra io, Andriamanitra mpampianatra mahitsy ianao, mahay mampiaiky ny olona rehetra ny famonjena ataonao no niserinao. Miteranao zay noho izany, mankalaza narinao masina ary dia mivavaka aminao. Tompo, mahalonany tsy fahatanterahanay dia mangataka famindram-ponao zahay, mamindra fo aminay, mamela ny helikay, avao zahay. Feno fananao masina zay, anazavanay ny fanambaran-teninao, ziovankina aminay, amantarinay ny sitraponao Andriamanitra. Aminaran'i Jesosy Kristy no angatanay izany mivavaka izany. Amen. Ny ofinainao antsika ravana amin'ity anio ity dia hitanao ny epistely voalohany soratan'i Paoly amin'ny Korintiana. Korintiana voalohany toko voalohany ka ny andininy 8:10 ka hatramin'ny 5:20. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Fa ny teniny amin'ny azy fijaliana dia fahadalàna amin'izay ho very, fa herin'Andriamanitra kosa amintsika tsy ho vonjena. Fa voasoratra hoe ho foanako ny fahendren'ny endry ary ho laviko ny fahalalàny mahalala. Aiza ny endry? Aiza ny mpanora-dalàna? Aiza ny mpiady hevitra avy amin'izao tontolo izao? Tsy nampidian'Andriamanitra ho fahadalàna va ny fahendren'izao tontolo izao? Fa satria na dia naseho aza ny fahendren'Andriamanitra, ny fahendrena dia tsy nahatonga izao tontolo izao halalan'Andriamanitra, ka dia ny fahadalan'ny fitoriteny ny sitrak'Andriamanitra amonjena izay mino. Fa ny jiosy mila famantarana ary ny zetilisa tady fahendrena. Fa izay kosa mitory an'i Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana dia fahatafitohinana amin'ny jiosy ary fahadalàna amin'ny jetilisa. Fa amin'izay voantso kosa na jiosy na jetilisa dia Kristy izay herin'Andriamanitra tsy fahendren'Andriamanitra. Fa ny fahadalan'Andriamanitra dia hendry noho ny olona ary ny fahalemen'Andriamanitra mahery noho ny olona. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ny fidy sy ny antso anao. Ny mofinaina nyvakina tamintsika ka hiantsika teo ny Korintiana voalohany toko voalohany ny 2:20 dia nisoratan'i Paoly zany ho an'ny kristianina tao Korinto fa nisy ny fifampiandanian'ny fiangonana. Voalaza eto ny amin'ny teny amin'ny hazo fijaliana. Inona ny lazaina eto? Fahadalàna amin'izay ho very. Fahadalàna ho amin'izay ho very. Tsy mitovy ry havana ny asetry ny olona niafatra momba ny hazo fijaliana. Ho an'izay ho very, anisan'izany ny Grika manam-pahaizana sy ny jiosy ny laza ho mpivavaka dia fahadalàna tanteraka ny hazo fijaliana, satria no heverina ho maty voaozona izay nombona tamin'ny hazo fijaliana. Nijaly tokoa izy ireny satria nalaim-baraka, no esoana, no fatorana, no kapohana tamin'ny karavasy hoditra. Mazana dia teny amoron-dalambe ivelan'ny tanàna no nanantanterahana izany. Fahadalàna ho an'izay ho very tokoa izany satria afa-baraka, meloko ny hatreha-maro. Manakariva ry havana, ny fanompoan'Andriamanitra dia hitondrana hazo fijaliana. Andosirany sasany tokoa izany satria tsy manaiky ny saina, tsy te ho voafeno ny amin'ny fijaliana nentin'i Kristy izy. Te hiliba amin'izao fiainana izao, fiainana tsy misy fitsipika, ny fahaverezana no safidina. Ny teny amin'ny hazo fijaliana dia tadidio, herin'Andriamanitra ho an'ny olom-boantso. Herin'Andriamanitra ny olom-boantso. Isika olom-boantso no handray ny famonjena avy amin'Andriamanitra ka fiainana tanteraka sy feno fahamasinana avy amin'ny herin'Andriamanitra no azo amin'izany. Amafisina izany ry havana ny 2:1 ny amin'ity Korintiana toko voalohany ity. Fa ny hon'Andriamanitra ny heriny dia mahatonga antsika olom-boantso anaiky sy akatoa ny famonjeny. Hery ho antsika izany, ka fahadalàna ao amin'izay ho very. Ny fiainam-pahamasinana sy ny fiadanana ary fifaliana ao amin'ny fanahy-masina ry havana nosotrahan'ny olom-boantso. Minono ny tenin'ny hazo fijaliana mba hananantsika hery tsy hay tohaina avy amin'Andriamanitra, ka hiadanantsika eo amin'ny fanompoana azy. Izany ry havana. Ny amin'ny tenin'ny hazo fijaliana, ny anetaranao, tadidio fa herin'Andriamanitra ho anao voantsony io mba azonao miaina sy mijoro ho vavolombelona amin'ny fotoana rehetra. Raisy izany ry havana, ho voninahitra Andriamanitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra ny mofinaina nomenao izay milaza ny amin'ny teny amin'ny hazo fijaliana, izay fahadalàna amin'izay ho very. Nefa koa herin'Andriamanitra ny olom-boantso. Tompo, vavaka izahay ny amin'ny fanomahana rehetra ditoerin'ny ila sy ny hiatrika ny synody lehibe ataon'ny mpandray vahiny amin'ny tiolany aro. Eo ambanin'ny fandaminanao sy fitantananao izany. Vavaka aminao izay ny tahisinao anay tsiraray eo amin'ny sehatra misy anay, ary hay mijoro ho vavolombelonao marina
sy mpanompo mahatoky ny teninao, sy ahitianao, akahana soa ny tokantrano sy ny fiarahamonina misy anay. Jesosy, fo Jehova firenenay, sandro ireo marary mila ny vavakay, fampanasitrana ianao, toany ny asan'ny fitsaboana sy ny tolotsaina endry meny ireo mpitsabo. Atanjao reo azo mpaoriana, akampinonao, toany ireo mareo fikolona sy ireo sahirana, fo Jesosy arovo zay, amin'ny toe-javatra misy amin'ny fiarahamonina misy anay, tsonjovy ihany koa ireo ny ampigatrana. Mitahianay amin'ny fiazakazanay, amin'ny fianarana, amin'ny asa mandrarahanay, ny tokantranonay sy ny fikasanay tsara. Aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, zay vavahanay, no anaovanay izany. Miaraka amin'ilay vavaka nampimbonina anay koa manao hoe: raha nay eo izay any an-danitra, ho masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Mihona an'io izy anona sahaza ao anay, ary mamela ny helikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa finoana riavana nijodrano avy amin'Andriamanitra, raisa izany mba ho hery ho anao. Ny tompony anisy lalana mifonareo amin'ny fitiavan'Andriamanitra sy ho amin'ny faharetan'i Kristy. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.